Angie Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix. Lulchanao ni fampalalam Vaovao. Ny gadona antanindrazana androany Bereny Madagasikara rehefa avy niatrika ny tranona 2024 tany Algérie ary nazo ny laharana 7 nakotrika ny fitsainana azy ireo mampiseho ny fanehoana sy ny firaisankina malagasy nanambaran-kilan'ny mpanazatra maître Roro fa ezaky ny mpilalao tsirairay aby sy ny asa mafy nataon'izy ireo no nazahoana ny famombiazana tamin'ny tranona. Olona roa no maty voatefitra vokatry ny fanafihan'ireo jiolahy teny amin'ny fiara fitaterana manohy ny Tsiombe sy Mahajanga. Andro amaraina tokony ho tamin'ny iray ora no nisehon'ny fanafihana, maro ireo naratra mafy araky ny fampitambavao tany an-toerana. Ny tantaran'ny iavoloha indray no entina aminao ato amin'ny fampalalam-baovao amin'ny androany, ny avian'ny anarana hoe iavoloha sy ny zava-nisy talohan'izay. Mitombo ny isan'ny vehivavy mihinana katy any an-tsiranana indrindra amin'ny farany herinandro tahaka izao. Araka amin'ny fantatra dia maro ireo manao fotom-pivelomana ny fivarotana sy ny fakana katy any an-toerana. Ho amin'ny maresaka any ivelany toy ilay fitaovana manidina sinoa ao amin'ny habakabaky Etazonia amin'izao fotoana, notifirin'ny fanjakana Amerikana androany ity fitaovana ity izay voalaza fa manara-maso ny tafika Amerikana. Ala 10 Fevrier 2024 manatitra ny araba tong klasy mokivavy tonga soa indray eto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV ho amin'ity alina ity. Avy hatrany dia vaovao mikasika ny fahatongavan'ny Bereny Madagasikara no anokafantsika ny fampalalam-baovao. Ny gadona antanindrazana androany Bereny Madagasikara rehefa avy niatrika ny tranona 2024 tany Algérie ary nahazo ny laharana 7. Nakotrika ny fitsainana azy ireo izay nampiseho ny fanehoan'ny firaisankinan'ny malagasy androany teny amin'ny lalana rehetra ulalovany. Arahintsika anatin'ity fanadihadiana ity ny fitin'izay fahatongavan'ny Bereny Madagasikara izay. Alefa
Niezaky ny mpilalao tsiraray sy ny asamafy nataon'izy ireo no nazahoana ny fahombiazana tamin'ny tranona ranonambara ny mpanazatra ny bare maître Roro tamin'ny fahatongavan'izy ireo teto an-tanindrazana androany. Nisaotra sy nankasitraka ny vahoaka malagasy ny amin'ny fanohanana ny ekipa pirenena ny mpilalao nandritra izany. Tanatin'ny hafaliana manetsiketsika no nandraisana ny bare any Madagasikara teny amin'ny seranam-piaramanidina androany. Nitsena ireo mpilalao tamin'izany ireo fianakaviana sy ireo vady aman-janany. Niankina tamin'ireo mpilalao ny nahafahana nahazo ny vokatra tsara sy ny fahombiazana ho an'ny Barea any Madagasikara nandritry ny tranona ranonambaran'ny mpanazatra ny Barea. Zava-dehibe nataon'ny mpilalao any mpilalao natonga antsika ohatr'izao raha misy zavatra tsika mpilalao misy zavatra mamirapitra tsika fa zao le izy mila miasa dia mila manoya dia miasa ny amiko le izy ny tsy ambaratelo ny fombiazana tsisy afa-tsy ny asa ihany miasa dia rehefa miasa misy vokatreny foana ninona mety hoe fahasairana mety andalovina rehefa miasa dia misy zavatra hotazana foana be dia be tsy ampy satria mbola tsy professionnel ntsika mbola ao anatin'ny amateur tsika za mahita hoe mbola misy zavatra azo amboarina sy misy zavatra azo mbola karakarana sy azo atao. Nisaotra ny malagasy ny amin'ny fanohanana ny bare any Madagasikara ireo mpilalao nandritry ny fahatongavan'izy ireo. Voalohany tena ngamba dia misaotra an'Andriamanitra tsy tonga zay tia tanjajana misaotra ihany koa ny mpanohana anay sy ny mpitsena rehetra fa hery lehibe ho anay zany misaotra tompo. Ankoatra izay nitondra ny teny fisaorana avy amin'ny vahoaka malagasy ho an'ny bare any Madagasikara na filoham-pirenena teny amin'ny kianjan'ny bare Mahamasina. Satria ny club namonamoana vola amin'ireto mpilalao tsirairay avy ireto. Noho izany dia anao kopy, anao championnat isaky ny faritra ary ataontsika eto ny finale dia asitsika match isa-bolana eto ny kianjan'ny Barea misaoana ihany koa ilay joueur anankiray tsy misy fiainatena. Partida de contra-campeonato, na 13e minuto, numa picca, bola no número 13, assiste que tem uma bola, tire, Isana naitra ireo mpanohana ny bare any lahateny nataon'ny filoham-pirenena teny Mahamasina androany ankoatra ny fisaorana sy ny fiarabana nanararoatra ihany koa ny tena nanoloana ireo vahoaka tonga maro nanohana ny bare ka lasa nifangaro ny tontolon'ny fanatanjahantena sy ny tontolo politika. Ny fandresen'ny bare any Madagasikara izay any malagasy rehetra fa tsy any antokona ny vondron'olona manokana ka tsy tokony holotoina amin'ny raharaha politika ho ireo mpakafy baolina kitra. Tonga maro nanotrona ireo bare any ary novonina hipirenena tany Algeria tamin'ity sanina 2024 ity. Toy izay fahatongavany bareny Madagasikara izay hatrany niofaofa ny sainam-pirenena androany teto Antananarivo nandritra ny fitsenana ireo bareny Madagasikara izay nitondra avo ny vonina pirenena tany Algeria. Manana ny fahaiza-manao ny mpilalao malagasy ho ireo olom-pirenena sendra ny mpanao gazety androany ary tokony hotohizana ireo ezaka androbana ny laharana voalohany. Fanadadina mikasika izay. Tena metanetana mihitsy zay mahita an'izany bareana andresy zany. Zay aloha vao sambany mihitsy zany hoe mba nahita an'izany zay dia zany nandehananay. Vao napetraka ny vilisiny sotro dia lasa zay nakety. Tena lasa mihitsy izy fa raha ohatra milamindamy mara fandehanany eo dia hoarahanay makany. Alefa barea, alefa barea, alefa barea. Fifaliana be nanay aloha tonga eto tanàna ny Barea adana resan'ilay 3e place le rony eo fifaliana be ho anay aloha ny tena fandesena Jerusalema anaresy tena demi-finale aritsika zany dia diso fanatenana foana aloha tsika fa tsy aresan'ilay Algeria aorianatsika afa manjaka ray zay ny tonga makaty toerana mamasina zay ary parainy azy jusqu'à hatrany farany tsy miala rehefa alefa Barea, alefa Barea. Faly dia faly amin'izao satria tafiditra 3e place aty Afrika tsika zany mba anisan'ireo ngeza miresaka baolina kitra makasitraka dia makatelina alefa Barea satria zany tsika malagasy dia manana raha gasy dia miara mitempo amin'ny Barea makasitraka amin'ny Barea tsika dia manokana fotoana mihitsy mba hitrera amin'ny Barea zay.
hitan'ireny lalao nataon'le Barea Tsanina reny dia nanaraka tamin'ny Barea kanina dia hitako mihitsy hoe tena ny lalao tamin'ny fo le Barea Tsanina ary tena napetrany mihitsy hoe fitiavan-tanindrazana satria tena hitako mihitsy hoe misy fotoana blessé mihitsy ny mpilalao antsika tsy teny afa tsy hoe i Berajo raha nandinika azy zao tena hoe betsaka no azo antsoina manao kanina amin'ireny Barea reny zany eritseritra mbola nisy an'le hoe le gasy mba tafakatrany amin'le ambonimbony 3e place dia mafaly dia anaraka Barea so zay manaraka tomobile tonga any Mahamasina zay Hoy nafinaritra be mahitsy ary tena mahafatrapo ary ohatrohatra mbola mitohy sika mitokony anao final ary azo lazaina hoe tena Barea dia tena mitony amin'ny malagasy izy tena mampiray amin'ny malagasy zao hitatsika zao be dia be ny olona zao mitsena azy satria na dia teo amin'ny demi azy izy dia nisy zava-dehibe nge zany eo anaty atsika dia rangatia tamin'ny ndraiky re voalohany mbola mijanona aho allo Barea ny anay tsy ny avy eto Antananarivo ihany nisy ihany koa ireo avy any amin'ny faritra tonga nitsena ireo Barea ny Madagasikara fenioboka ny kianjan'ny Barea Mahamasina ka maro ireo tsy tafiditra fa nijanona tetỳ avilany nanohany ireo mahery fony malagasy zay zao efa nanomboka tamin'ny teto dia tsy tafiditra mihitsiny fa mandeha makary zay dia ahodikody le polisy hoe makary vavady dia tonga any zay dia tsy tafiditra dia makary zay dia tonga any tsy tafiditra zao zay dia eto amin'ny trottoir sisany afaranay dia mbola miandry alay zay satria mba mitondra le fahafapo an'le ankizy zay satria mahafinaritra zareo hoe hijery an'le Barea dia mbola miandry eto aloha zay hatreto dia miandry hoe milaza ny tenina zareo fa misy afomanga dia ampifalifaly an'le zazakely dia hijery afomanga zay ka zay efa taraiky be vao niala tany amin'ny vato dia mijanona eto zay ka zay ny hevitra hoe mitovy amin'ilay tamin'ny kanina tamin'ny voaloha dia averina hoe taraikiraiky vao koa dia lasa taraiky be zay vao niala tany an-trano fahitako ny Barea dia tena mety ka satria hita fa tena hoe matanjaka ny zera malagasy ka izay voaka mba mangataka voaka mba tsy voaka ivelany tsy ny Barea fa rehefa ny malagasy dia ny malagasy mandrakizay ary misy matoky fa raha tanteraka zany zavatra zany dia hiakatra mondial ny zera malagasy alefa Barea Nanay zany fa alonay rety dia ety mahafinaritra sady mba mitazana anazy no mahazo rivotra madio fianao faliana tokoa fonay amin'ny nazahoany an'izao fahatelony fandresena nazahoany fahatelo zany dia faly be zahay niady fonay pirenena izy fa dia misaotra ny Barea zay ka za zao ohatra zany mbola varotra tamin'ny Moramanga dia avy any Moramanga io dia manenjika an'ilay Barea mihitsy zany tena zay no nahatonga anay tsy tafiditra tao Mahamasina. Nito tamin'ny fety lehibe teny amin'ny kianjan'ny Barea ny fitsinana ny ekipa pirenena malagasy androany ny fandrivona nafana ny fety nandritra izany ireo mpanakanto samihafa fandeha rahantsika atao anatin'ity fitin'ity sary ity ny sombony tamin'izany.
dia izay ihany koa mamarana ny vaovao mikasika ny fiantsenanam-baren'i Madagasikara ao amin'ity alina ity ary mamarana ihany koa ny tapany voalohany ny fampahalalam-baovao aorian'ny dokavarotra isika no hijery ireo fanadihadiana maro samihafa ary isika izany aorian'ny dokavarotra fohy. Lâche plus ton fun, des études, des recherches, ton fun, tout sur ton phone avec Yellow One. Toute la journée, 200 mégas de data pour 1000 arrières. Tape le dièse 322 étoile 6 dièse et lâche plus ton fun. Tu as maintenant ton Yellow One. Une voiture détruite, une voiture qui prend feu, une panne avec un bébé, une collision. Puis, on se souvient que quand on est chez Sanlam, on peut être tranquille et confiant car on est protégé contre les accidents, l'incendie, le vol. On a aussi droit à une aide au constat, au remorquage et même à un véhicule de remplacement car l'assistance est gratuite. Eh oui, gratuite! Et tout ça au travers de 4 nouveaux packs Auto Sanlam au choix. Avantages, évolutive, confort et liberté. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix. Tavaverina indray atao amin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV mamerina ny arahaba tomboky lasy tomboky vavy ny vaovao ny tsy fandriam-pahalemana avy hatrany no anokafantsika izany olona roa no maty voatifitra vokatry ny fanafihan'ireo jiolahy ny fiara fitaterana iray manohy ny tsy omby sy mahajanga andro maraina tokony ho tamin'ny iray ora no nisehon'ny fanafihana maro ny naratra mafy araky ny fampitambavao tany an-toerana. Androany tamin'ny iray ora maraina, fiara lehibe tata avy amin'ny kooperativa Stato no nisy nanafika 10 kilometatra tsy hidirana ny kaomina ambanivohitra Itsoanala amin'ny lalam-pirenena 7 raha ny fampitambavao avy amin'ny namonjy ny vona tamin'ity tranga ity maty voatifitra ny mpamily ny fiara miisa 2 naratra mafy raha voatifitra ny fandrify ny fonkosa ny mpanampy ny mpamily ary nentina no sabona maika teny Betroka raha ny fanazavana fiara 4x4 miisa 2 no nanao karavanna niaraka tamin'ity tata lehibe iray ity tafaporitsaka ireto farany tamin'ny fotoana nisehon'ny tranga nasain'ireo jiolahy nandeha tongotra avokoa ny akamaroan'ireo mpandeha rehefa avy nosavaina tsirairay tsy mandry fahalemana ny malagasy miverina indray ny fanafihana amin'ny tampiandina amin'ireo fiara fitaterana eny amin'ny lalam-pirenena samihafa. Vaovao mikasika ny antotanisany aretina Covid-19 indray no arahantsika. Olona 5 indray no voamarina fa mitondra ny valana aretina Covid-19 eto Madagasikara araka ny tatitra izay navoaka ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka androany. Nanomboka tamin'ny 20 hatramin'ny 3 Fevroary lasa teo. Miisa 3 ireo anaty trangana fahasarotana ary olona iray kosa no anatin'ny forme grave. Ny eto Analamanga no ahitana tranga be indrindra izay miisa 10 raha toka olona 3 no marary ny Covid-19 any Antsiranana olona miisa 2 kosa any Vakinankaratra raha ny tatitra hatrany. Fa toy ny mahazatra isaky ny alahady izao toerana iray eto Antananarivo no ampatsahivina aminao ireo tantara sy ny zava-nisy tao aminy ho amin'ny anio dia ny lapam-panjakana Iavoloha no entina amintsika any an-tokantrano arahantsika ny fanadihadiana mikasika izay. Iavoloha lapam-panjakana teto Madagasikara hatramin'ny nitondran'ny filoham-pirenena Didier Ratsiraka ny taona 577 raha iverenana ny tantaran'ny toerana Mavoloha no niantsona ny teny Iavoloha mialohany na lapam-panjakana azy araka ny lovantsofina vohitra iray any atsimon'ny toerana misy ny lapam-panjakana amin'izao fotoana no antsoina hoe Mavoloha. Renirano avy amin'ny vohitra io izay manana toetra mavo no nahatonga ny anarana Mavoloha. Raha marina dia efa fomba filaza na anarana tatiorina ny hoe Iavoloha nanomboka tamin'ny nisiny io lapam-panjakana io izay misy ny filoham-pirenena sady toeram-piasany no toeram-pinenany izay nanaovana azy araka ny filazan'ireo ray aman-dreny lehibe eny toerana izay iverina hoe olona nahatadidy ary mirakitra ny tantaran'ilay toerana dia avy amin'ilay renirano tamin'izany vohitra izany somary nanana toetra miavaka noho izy mavo
avy amin'ilay toetra ny tany ny avian'ilay loharano zany ka mahatonga n'le hoe loharano mavo na mavo loharano zany. Rehefa niorina ny lapa tamin'ny fotoana nitondran'ny filoham-pirenena teo aloha Didier Ratsiraka, teo niteraka ny anarana hoe Iavoloha. Raha ny tantara hatrany, samy nametraka ny dian'ny tanany avokoa ireo tompony andraikitra ambony teto amin'ny tany sy ny firenena, izay nahitana ny mpanjaka sy ireo mpitondran'ny fanesy. Natao izany ho fanamarihana ny fotoam-pitondranany sy ny fiandrianany. Isan'ireo nentina no nanaovana izany ny fametrahana fototra-avitrasa toy ny lapa. Tsy mifanalavitra amin'izany ny hevitry ny filoham-pirenena Didier Ratsiraka, nanorina ny lapany Iavoloha. Ary misy dikany eo amin'ilay endrika mantoetra n'ilay lapa mihitsy zay sy ny toerana zay misy azy amin'iny ilany atsimo ny merina iny. Misy dikany manokana ny hoe nataon'ny filoha Ratsiraka mitovy endrika na dia tsy tena mitovy tanteraka azy amin'ny lapany manjaka miadana na maritrano nanaovana azy. Mazava loatra aloha fa safidy mihitsy zay. Reko ihany tamin'ny fantatro ihany tamin'ny fotoana hoe anangana an'io lapa io ny filoha Ratsiraka dia nisy ihany ny olona zay niteny taminy hoe tsy dia mety anie ny ananganana lapa ty atsimo aty fa dia niozy mitsangana io moa zany le zavatra. Ary zany tantara zany dia entisika milaza koa le hoe entina nanasina ny hondra Ratsiraka ilay hoe misy fanovana lehibe zany tia noentina eo amin'ny tantara. Taorian'ny nitondran'ny filoham-pirenena Didier Ratsiraka, samy nanana ny safidiny ireo mpitondra fanjakana ny fanesy ny ampiasaina anaty sy ity lapa-panjakana ity. Toy ny tamin'ny vanim-potoana nitondran'ny profesora Zafy Albera ohatra, ny safidiny tsy hiasa teny an-toerana. Manoloana ny resabe mikasika ny fanamboarana ity lapa-panjakana ity. Nilaza ny mpahay tantara fa mbola mistera izany ankehitriny. Ireo Koreana tavaratra izay namolavola ny fanamboarana ny lapa no fantatra raha ny fanazavana. Raha manontany ianao ny amin'ny hoe ahoana ny fomba nanaovana azy dia lazaiko aloha fa ny lapa-panjakana lehibe tahaka an'ireny dia sarotra ny mamantatra an'izany. Ary io lapa-panjakana Iavoloha io dia azo heverina hoe tena zava-miafina. Ialako tsiny aloha raha izay ny teny azona milaza azy fa tena tamin'ny fotoan'androny dia tena zava-miafina mihitsy ny momba an'izy io. Zavatra vitsy dia vitsy no fantatra momba azy ary be dia be ny resaka samihafa nivoaka tamin'ireny fotoan'andro nanaovana azy ireny. Ary ny indrindra azy taty aoriana rehefa nisy ilay fihetseham-bahoaka tamin'ny 1970 dia maro be ny resaka nivoaka tamin'izy io hoe misy an'izao hony ao, zao ny zava-misy ao, ny olona nanao azo, ny mpiasa taony dia niaran-javatra tahaka an'izao etsetra etsetra. Sarotra moa ny tena hoe mitompo teny fantatra amin'ireny zavatra ireny fa ny azo ambara kosa dia hoe betsaka ny zavatra tsy tena ambara olona loatra tamin'ny fanaovana azy ary mety ho vokatry ny mahalapa-panjakana saripady azy na tonga an'izany. Amin'izao fotoana natao toerana hipetrahana sy hiasana ho an'ny filoham-pirenena ny lapany Iavoloha. Anatin'ity lapa ity ihany koa no andraisana ireo olom-panjakana sy diplomaty maro miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana. Toerana hafa indray no entina aminao eto amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny herin'ny anio toy izao. Fa lafim-baovao hafa kosa indray mitombo ny isan'ny vehivavy mihinana katsy any Antsiranana indrindra amin'ny farany herinandro tahaka izao. Araka ny fantatra dia maro ireo manao ho fotom-pivelomana ny fivarotana sy ny fakana katsy any an-toerana. Kolo TV Antsiranana. Ino karazany katy isantiana? Baraosy. Ya. Aio izy baraosy? Baraosy a joffre ao misy raha io e. Aboko io tena degré marina. Antsalaka ndraiky misy aboko katilava tsingotro. Karaha iny zay izy. Agnisan'ny mampiavaka ity diego ty rehefa weekend na sabosy sy dimanche dia maro ireo zay mihinagna katy. Mihinagna katy, eto misy ireo mpihina katy magnontany hoe ino ny mahatsara ny katy ary fomba akory ny mihina katy, mihina anaty trano sa mihina an-tany? Ny fihinana katy na miasa na anaty trano mety fa ny malaza zegny agnatin'ny trano karaha zegny. Degré zegny ny tegna izy aminazy. Ino hoanigna araka katy? Izy raiky sa mila sigaretinany sa misy Kolo sa? Aminakahy zegny mandeha sigarety, mandeha silgômy karaha zegny.
dia misy olo sasany miaraka kola miaraka kakaraha io. Ohatrin'io zegny nikiasinao mikady? Za tsy dia minakaty mibotoka be fa za koa fa nahazo 20 000, 25, 35 fa pare. Franc io? Franc, ya. Ino aby zegny karazany katy mba hainao? Ny karazany katy haiko tsingotso, katy mena, manenamboa zegny donko e. Bulgarie kakaraha zegny. Iaby ny fiben'ny katy? Ny tsalaka, zofra, anjaby. Akory gonin-katy zio amin'ny asara? Tsarasara azy? Gonin-katy tsy dia amin'ny asara tsy dia raha beky vangonany malegny donko dia matsatotsato aby ndraiky kakaraha tsy dia gré. Izy io fotoagnany maleny, fotoagnany asara, vidin'ny katy zegny miakatra sa mijoso? Par rapport ny main-tany zegny dia ohatran'ny misy fidinana ambanimbany ny vidin'ny katy. Tsy karaha izy main-tany izy lafo be kakaraha igny. Aty amintsika zegny maro le viavy mihinan-katy sa le lafo ny mihinan-katy? La plupart commence hitako zao ty viavy koa anjary hihinan-katy maromaro ny lehilahy zao io. Aty anao zegny degré. Araka zegny misy antony ny nanagna katy aty Diego. Ny antony voalohany dia izy relaxant, zany hoe zegny anao koa reradreraka magnadoso fanagnan-tegnana. Faharoe koa dia agnisan'ny mampidi-bôla agnatin'ny kitapom-bôla mpanjakana ny fihinanana ny katy satria magnefa ristourny ireny katy regny. Tsy adigna tsy hita ihany koa fa ny katy io dia magnamia asa olo, mitombo zegny le olo mahazo asa mamelogna sy mivelon-tegna am'zay vokatra ny katy zay, ary tsy hodian-tsita fa megny nizany tsy anasa noho zegny katy zegny. Raha tahiny ka tsisy ny katy indesitsika an-tsaigny agny, ino ny favoazana avoa aty avaratra satria mitombo ny tsy anasa, mitombo ny ahigna, mitombo ihany koa ny insécurité na ny alabotry noho ny maro ny tsy mahazo asa. Ka zegny no mahatonga ty Diego Soares isaka sabotsy dimanche matetiky mirevy katy na hoe miesy ny fivolagnan'ny tanora azy zay. Ho amin'ny maresaka any ivelany toy ilay fitaovana manidina sinoa amin'ny abakabaka États-Unis amin'izao fotoana, nifirin'ny fanjakana Amerikana androany ity fitaovana ity izay voalaza fa manara-maso ny tafika Amerikana. Nilaza ankilan'ny fanjakana ao Chine fa tafahoatra ny fihetsiky États-Unis amin'ny famotoena ity fitaovana ity tamin'ny alalan'ireo misila. Fanadihadiana eo amin'ny sariny France 24. Tao Caroline du Sud ho Maly alina. Fiaramanidina manokana na irony karazana avion de chasse ireny no tility fitaovana sinoa ity. Mahatratratra ny amin'ny 12 kilometatra ny avon'ity dranga ity. Raha ny hita, ny poka ary ny paritaka tanteraka ity zavatra ity taorian'ny tifitra nataon'ny tafika Amerikana. Raha tsy ahivony, tamin'ny 12 janoary lasa teo no tsikatra taon'ny abakabaky Alaska ity fitaovana manokana ity. Nambaran'ny fanjakana Amerikana fa natao anara-maso ny tafika izany. Ankilany, nilaza ny fanjakana sinoa fa fitaovana natokana hijerena ny toetry ny andro ity fitaovana ity. Dia izay ihany koa no mamarina ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV ho amin'ity alina ity. Isaony isika rehetra ny tokantrano manaraka izany hatramin'ny farany. Ny ekipan'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV kosa dia manome fotoananao ho amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix.
vous a présenté Ni Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.